Aizamalena ratuka me mandi Fasafalina itanorabwe Zemanala fenolu magafi Araroti na fona le move Kakatitum pis malawe Kakatitum pis malawe Kakatitum pis malawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Ankavalina trano erana amintsika tsirairay amindray amin'izao zoma arivariva zao eto amin'ity fahita lavitra record Madagascar ity destination Malagasy hatrany no fandarana rahantsika amin'izao fotoana izao ary rehefa isaky ny zoma dia anaraka mpanakanto vao hoe misandratra mihitsy ry zareo reto na dia efa ela ihany ary zareo ny lona tao anatin'izay hoe tontolon'ny mozika izay dia tsy iza fa ry zareo avy amin'ny solitenany veu royals tonga soa i Ramianina. Ya voalohany indrindra miarahaba mirina miarahaba ny mpanaraka ny destination Malagasy. Veu royals vao miteny an'izay dia tonga dia hoe maromaro ny ao anatin'ny tarika dia manontany izao ny rehetra hoe izavy ahoana na tonga le tarika raha toka hoe zany Ramianina zany zao efa hita taratra tany amina tarika hafa. Ya Veu royals niforona tamin'ny heritaona voaingana fa zany hoe efa nilazain'ny mirina teo efa ela zay no samy nanao mozika tany aloha tany fa tamin'ny heritaona zany vao tapa-kevitra hoe andaontsika hiaraka tovy le filinina dia andao hiaraka dia nanao an'le R&B soul zay dia ao anatin'ny tarika misy any rado zokorado inafy dia ny tenako Ramianina dia kopatanana glady be ho an'lisany. Patsy hivitsika ihany sady mampafantatra ihany moa tsika eto Ramianina satria izao ihany koa nareo vao hoe miakatra eto amin'ity fandaharana ity sady ao anatin'le tena hoe fampahafantarana ho an'ny rehetra mihitsy hoe misy angezany Veu royals zany ary mandona be mozika ataony zareo mbola mipetraka le gadina hoe R&B soul raha tsy diso efa moderna ny kely ataonareo amin'izao efa miezaka foana zany manaraka an'le toetrandro le tendance satria ny tanora ankehitriny actif be dia tsy maintsy Ramianina dia ohatrany hoe efa antitra be reny zany non tsy hoe zany ka mbola tanora atsika ka fa zany hoe manaraka an'le tendance zany tsy voatery hoe antitra atsika ne manaraka an'le izy tsy tanora nareo zay tiako tongavana ve mbola tanora tsara atsika ka mbola tsisy fotra mihitsy le volo avy any Antsirabe ianareo raha tsy diso dia zay ihany koa sao dia gaga nareo hoe aiza ry nafa aiza ry zokoberado araka ny tenen'ny Ramianina teo fa dia kopakopatanana ho an'zareo satria dia manaraka atsika ihany koa fa noho n'izay hoe andraikitra maro samihafa izay efa ao anatina label ihany koa nareo amin'izao fotoana izao tsara ihany koa zay raha hoe tsy ny Ramianina eto fanazavana. Oui anatin'ny label zay musique chute ny anaran'le label dia forona voaingana koa izy io dia misy artiste maromaro ao anatin'izay mifanohana eo zany zay dia io label io no anisan'ny tena hoe tena potentiel aminay zany satria anisan'ny tena hoe manampy be dia be zany amin'ny famokarana zany io label io zany dia kopatanana be ho an'ny zoky tomi Hono ry zareo avy tao amin'ny tompona andraikitra tao amin'ny label hoe nahita le zavatra nataonareo na hoe sendra hoe tany anaty studio dia hoe mety amiko izany feo an'izy mitelo mitsamina izany sanareo mihitsy koa hatramin'izay fa ny andro hoe iza raha mba olona hoe anohana anay ao anatin'ity mozika ity. En fait le izy zany nisy sélection mihitsy zany tao anatin'le izy efa samy nanao ny mozika anay zany zay telo mirahalahy dia nisy le mosi chute dia hoe tianao zavatra ohatry zao ny mosi chute dia mitady olona ohatry zao dia tafiditra tao anatin'le nanao recrutement zany zareo dia tafiditra tao anatin'izay zany rato dia inafy dia Ramianina zay zany mampandeha le tantaran'le izy nareo telo ny safidy hoe anao tarika iray sary zareo no nampitambatra anareo non ka zareo no nampitambatra anay zany efa nijereny tsirairay mihitsy zany zay hoe ito dia ito aloha ampiarahana izy telo mirahalahy dia ampitadiavana
anarana dia izay le hoe de royals raha tsy diso ihany koa dia ohatrany tsy hoe ohatra fa tena izay mihitsy hoe olona efa tompo mozika avokoa nareo rehetra ao anatin'io label io raha tsy teny fotsiny zao tsika hoe rierika maromaro ihany nareo raha tsy diso ao anatin'ny label dia mety izay ihany koa ny antony mahatonga an'izay hoe resaka hoe fisafidianana hoe iza avy no hiditra ao anatin'ity label ity oui misy karazany maro mihitsy ny artiste ao kompatanana koa Erika izay voatonona teo misy any Zouk Shakira ndray koa ao dia misy maromaro zany fa mbola ho hitantsika eo daholo mivokatra rehetrarehetra eny ry aloha hoe fanombohana izay mpanankanto avy any Antsirabe reto hoentsika ireto izay hoe ramiana moa zany solitena ao anatin'izay hoe tarika The Royals izay ho fantaritsika misimisy bebe kokory zareo fa eto dia efa miteny sy mampatsiahy anareo fa dia mandona tsara ny mozika ataon'izy reto na ny feo zany na araka ny fahitanareo azy zao ny endrika amam-bika ihany koa izay anisany mahafatifaty tovavy kely ankehitriny fa aleolohantsika anaraka mozika dia avy eo atoizantsika izay tafatafa izay dia mitohy hatrano fiarahantsika raha toy ianao ka zao vao manaraka fahitalavitra record Madagascar dia fataly fa ry zareo avy eo amin'ny The Royals mitondra mozika tsy hoe moa zany hoe mozika vaovao fa le hoe R&B soul efa teo ihany fa ry zareo anamafy bebe kokoa an'izay ty toka dia fanontaniana somary hoe eto aloha zany raha mianina dia raha mianina tratra dia tsy maintsy hoe raha mianina zany misolo tena ho anareo ihany koa R&B soul amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha tsy mampandindihanina na mihetsiketsika le afrobeat reny dia ohatrany hoe tsy mozika tsony ve zany ho an'ireo tanora raha toka hoe tena izay zany ny cible nareo hoe ny tanora ankehitriny araka ny tenen'ny raha mianina teo aiza ho aiza ny hoentinareo andresena lahatra hoe mbola ilona be ao anatin'le R&B soul nareo raha toka hoe le rivotra iainan'ny mozika eto amintsika amin'izao efa somary mivelatra be tiako be zay fantanimirana zay le izy le R&B soul zany ny hoe mampiavaka anay aloha zany resaka anaty texte arrangement toa dia hoe miavaka zany hoe toa dia hoe mandona foana zany na hoe raha hoe tanora ianao dia voadona foana zany ianao hoe io zany le mozika zany velatra be araka ny teny mirana teo hoe misy hoe tsy mandihy le izy tsy hoe mihetsika be fa nefa kosany tiako hazavana koa zany R&B soul koa nefa mivelatra afaka hoe afaka fusionnena amina mozika maromaro zay ny tena tiako tenena amin'izy zany dia donc tsy ho diso anjara mihitsy zany le tanora tia mandihy satria anaty R&B soul afaka hoe misy mihetsiketsika ihany koa dia tsy very anjara ianao hoe aza matahotra aiza ho aiza ny toerany amin'izao fotoana izao raha mianina raha toka hoe mbola hijanona tanteraka ao anatin'le gadona ihany matetika manko satria mampanolotra ny fandaharana ny tenako mozika maro izay hoe mandalo eo amasin'ny teny eo dia hoe zao indray hono ny malaza indraindray raha ny tena rehefa mandeha eny amin'ny elakelan-trano eny dia hoy izy le hira ohatra izao mirina mba angatana efa tianay be dia hoy hoe ay zany no mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao dia te anontany an-draha mianina manokana hoe ahoana fahitanao an'izany hoe toeran'ny R&B soul amin'izao hoe vanim-potoana iainantsika izao ny toeran'ny R&B soul amin'izao somary mbola hoe tsy fantatr'olona zany aloha toa dia tsoriko maro ny génération taloha zany no tena hoe nafantatra anazy io dia izay le hoe tiana ho averina zany le izy dia tiana ampahafantarana hoe tsara io mozika io klasy io mozika io dia izay le tena tiana ampahafantarana ny olona zany hoe tsy hoe manambany mozika hafa akory fa samy tsara daholo io fa rehefa tena inonao le mozika sy le hoe kanto anatin'le izy dia izay ny tena important ary ho tsapan'ny olona tsirairay izy rehefa tena mihaino tsara ny olona tsirairay hoe ay zany ka le R&B soul ay tena tsara le izy zay aloha dia tena marina satria nisy an'izay resaka mianadata ty ambadika taty hoe way ary tao milay be le mozika ataon'ny lisany nefa ny zao za vao mahafantatra ny lisany dia ahoana izany fa ao anatin'ny fampahafantarana zareo amin'izao fotoana izao ankoatran'izay hiverina kely aminareo telo mirahalahy indray tsika raha toka hoe telo vavy izahay manangana tarika iray
tsy maintsy misy hainao ihany ny resabevavy ohatry ny ahoana indray fifampitondrana eo aminareo telo mirahalahy efa mifankafantatra ve tany aloha tany sa hoe nohon'izay mozika izay mihitsy ny nampitambatra ohatry ny ahoana ny tandem mba misy fotoana iza zao somary bebeloha aminareo telo mirahalahy dia iza le mba mandefitra le mipitrapitra kely foana ia le izy a zokarado zany efa ela no fantatro zany efa ela respect be ho anazy de ny misy respect be zany a amiko aminazy zany na izany inafy koa misy respect satria anaty groupe tsy maintsy misy mifandefirana de atreto aloha mbola tsy nahitana olana fa tena hoe nampiray be le mozika zany de mitovy be le tandem zany entre anay a de mbola tsy hitako hoe inona le tena hoe ana fa mifampidiriger amin'ny tsara strict amin'ny zavatra atao zany a de mahafinaritra le izy tsy haiko hoe nareo telo mirahalahy hoe efa mametraka hoe ianona ny responsable zao de ianona ny responsable zao de zay zany a ohatrany hoe en m'a tout faire zany zay toa de hoe tianay le gadona tianay androso le gadona de toa de miara mifonsa zay ao anatin'le izy zay mifandeha le izy efa nisy fotoana ihany manko nanaraka anareo telo mirahalahy de raha mianina zao tonga de tsapako be resaka be raha mianina zany de araka ny tenendramianina tao hoe rado tena hita taratra mihitsy izy mipetraka hoe zoky be de inafa zao le somary tsy haiko hoe le manaiky foana ave hoe ye sa le zandry ana tsy maintsy misy zany ary tadio raha mianina fa na hoela na hoaingana indrindra ho anareo ao anatin'ny ROYALS sa tsy maintsy misy kely ihany le hoe tsy fifankazahoana hevitra na tiana na tsy tiana de amin'izay fotoana izay ny afantarana hoe atraiza mariny zay solide zay ka solide zay avy hatrany aloha tsika dia anaraka mozika hafa indray dia avy eo tohizatsika hatrany izay tavatava izay dia reny izy reny ny sanganasana mpanakanto hafa fa dia ho aratsy aza matahotra ianao a amin'ny any faraparany ihany moa zany hanarahantsika an'izay hoe ohatry ny ahoana izay mozika mandona ohatry ny ahoana izay nialitsika izay rahantsika amin'ireto veu ROYALS ireto mitoy hatrany ny dinidinika ny resadresaka hoentsika ty fotoana iray ity izay tena hoe ampahafantaritsika hoe iza marina ry zareo reto akoatra amin'izay raha mianina eo ihany le fanteneninao hoe nenay ny ao anatin'nytony kira tena mametraka mihitsy hoe mba tsy le sanatry ny resaka hoe le miteniteny foana ireny de efa mahazo an'izay fanamariana zay ihany koa raha hoe le mpanakanto amin'izao fotoana zao tsy tentsika hoe rakotina raha be fa nareo aloha ny ety aleo nareo ny anontanianay iza ny mpamorona tamin'ny le clip nialitsika respect be ho an'ny zoky to midadarozy izy namorona an'iny zany de fa ny amin'ny sisany zio avy eo zany efa misy moa zany any efa betsaka izy any fa aza matahotra nareo zay ao anaty groupe any manao ny auteur compositeur an'le izy zany to de zay samyzay nareo samy nareo ihany de amin'le resaka texte zay miezaka zany zay hoe original zany somary le amin'ilay R&B soul zany somary ohatrany hoe somary sensuel coucou fa tsy tena hoe le vulgaire be fa classe le sensuel classe zany tsy hoe be resaka fa zay misy le izy mba miavaka amin'ny rehetrarehetra eo ihany le hoe miavaka amin'ny rehetrarehetra fa tonga dia tena hidirako direct hoe eo le texte eo le hoe satria ny alitsika iny mbola hoentiko eo ihany koa afaka fotoana fohy fa somary masasaza ihany nareo ao anatin'ny clip zay ve anisan'le hoe hoentina hoe mila miavaka amin'ny rehetrarehetra aiza hoeza le hoe mozika kanto hoentina nabeazana tsy haiko hoe kiana ve zany resahako zany sa tonga dia fanamariana satria tsy maintsy mipetraka foana ny ray aman-dreny izay mijery any tokantrano zao ve zavatra hojeren'ny zanakay non tsy raisiko kiana le izy ka fa le izy zany amin'le hoe musique black le izy R&B soul somary misy hoe fahasahina zany le amin'ny gadona zany misy fahasahina kely fa nefa tsy hoe kosa hoe censuré le izy na tsy hoe afaka jeren'ny tanora rehetrarehetra le izy fa tsy censuré zay tiako tenenao hoe tsy vulgaire be hoe mampianadratsy le izy fa
mitantara fotsiny tsy haiko hoe mahazava-ny so ihany izy fanahina maty ankoatran'izay hoe R&B soul rehefa miteny hoe R&B dia tsy maintsy resam-pitiavana mandona fo araky n'ilay nitenenitra miana teo hijanona ao anatin'izay tontolon'ny fitiavana zay hoe ny mozika ataonareo sa misy hoe resaka hafa momba ny tsy haiko ny fiarahamonina hafa ihany koa raha ohatra hoe hiala amin'ilay fitiavantsika raha miala amin'ilay fitiavana tsika moa zany hoe basé amin'ilay fitiavana foana tsika rehefa miaina dia miaina amin'ny fitiavana zay tena basiny fa afaka manao thème hafa misy thème be dia be fifaliana afaka atao anaty R&B soul daholo zany rehetrarehetra zany zany tsy manavaka e zay ny tenena mirina fa matiefa amin'ny rehetrarehetra zany le thème ny thème velatra be tsy borné nakasy eo anatina hoe fitiavana ihany fa velatra be ankoatran'izay afa-po ve nareo tamin'ny mozika vitanareo iny voalohany iny satria iny moa zany tena official hoe iny nivoaka voalohany raha hoe ao amin'ny tarika avy ROYALS manokana ny resary oui araky ny eritreretinareo ve le izy hoe ohatra ireny ny fivahana oui normal be zavatra tianay le izy nataonay le izy dia fiara zay amin'ny vokatra voalohany iny zany fa mbola mampanantena anareo zany hoe mbola vita zavatra mihoatra lavitra noho iny zay amin'ny zay efa ho avy amin'ny manaraka eo efa tsy ho ela koa zay efa ao ambadimbadika eo ambadimbadika eo dia efa fiera amin'ny zavatra vitanay zay dia ho avy manaraka matetika ihany koa rehefa mavita clip tahaka ireny tsy haiko ohatra ny ahoana ny paikadinareo amin'ny ROYALS manokana hoe marina hoe fa tarika iray nareo misy mpanohana misy zokobe ao ambadimbadika ao fa nareo hoe anisan'le mametraka ihany koa hoe mba ampianona amina mpanakanto hafa ihany koa le mozika ataonareo ampianona olona aloha zay vao avoaka sa tonga dia hoe nareo ao anatiny ao ihany miaraka amin'ny kando dia hoe avoaka ty rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy misy comité foana nenay hoe avoaka ty mozika ty sa tsy avoaka mety ho tiany olona mety ho commercial mety hoe inona ny avantage rehetrarehetra dia tsy maintsy mandalo comité marina mihitsy hoe tsy maintsy amin'ny intérieur aloha zay manao an'izay dia avy eo miezaka hoe mampieno olona hoe ahoana ny aviany dia miankina zay dia miverina le feedback dia avy eo amin'izay zay manapaka ny décision hoe alao zao ary ny atao amin'ilay izy zay fandehana eny ary efa misy fanamariana ihany koa azo mahakasika an'ireto ROYALS ireto amin'ny fomba fijeriny sasany mahakasika an'izay hoe mozika ataon'zareo zay ka dia ho apetrakintsika izay fanontanian'izay afaka fotoana fohy fa zao aloha tsika dia anaraka mozika hafa indray eny ary ty anisan'ny fanamariana moa zany za mino hoe mpakafy izy mpanaraka anareo ihany koa izy ary araka n'ilay fanontaniako izay hoe fanianga teo aloha teo hoe inona moa zany tena hoe hoentinareo hoe hoentina hoe ampiavaka anareo amina mpanakanto hafa tsy maninona manonona anarana tarika hafa iray satria dia anisan'ny akamabe kory zareo reto dia kopakopa tanana ho an'zareo avy eo amin'ny G5 ao fa dia izay le fanamariana hoe ny zavatra ataon'ny ROYALS hono tovitovy amin'ny zavatra ataon'ny zareo avy ao amin'ny tarika G5 ihany ia efa misy an'izay tokoa mirina efa misy fanamariana fa zay mozika raha ihany dia tsy afaka hoe io zany misy karazan'olona mitovy tandem zany dia tsy afaka ataonao ninina fa zay le mozika zay le kanto zay dia azoko tsara kopa tanana be eo an'lisany dia resy be eo an'lisany fa zay le mozika tsy hitako hoe inona ny akoatran'izay tenena amin'le izy fana dia zany io zany misy tena mampiavaka anareo kosa misy tena hoe mampiavaka kosa mampiavaka ny zareo ao mitarika fa tsy hoe raha mianina akory nety dia raha mianina atao mirina bravo dia takamabe ihany koa zareo rehetra dia kopakopa tanana ho an'ny zareo plutôt nenay zany resaka ohatrany hoe somary tsy hoe ohatrany fa tena hoe resaka le soul zany tena plutôt mafonja be ao anatin'le izy zany le mozika tsy hoe tsy soul ny zala fa ohatrany hoe somary maivana kokoa zany le soul ao anatin'ny zareo par rapport amin'ny ok ary
Ny ankoatran'izay hidirantsika amin'izay ny inspiraka miainga rehefa mamorikirina reo avy eo amin'ny Vœux Royal sa hoe satria telo ny rahalahy tsy maintsy misy foana izay hoe firaisan-kina ary hoe ny hevitra iray tsy maintsy hitambaranareo izay iza no hoe rehefa mahita anoany zavatra tantara iainany Ramiana ve Ramiana dia hoe alolo ty mba ataontsika ao anaty mozika sa ohatra ny ahoana indray ny fomba fijerena hoe izao indray ny thème ao ataontsika. Oui, zay araka n'le tantara taloha zany efa samy nanana hoe namorona samy namorona zany dia amin'izao mbola samy mamorona ihany koa mamorona manoratra dia proposeko amin'ny Vœux Royal sa hoe mety amintsika ve ty zavatra ty dia eo misy confirmation hoe mety io na tsy mety ohatr'izay koa Sokarado misy an'izao dia proposeko ohatr'izay koa Inafo zay le inspiration zay le fandehalesy dia avy eo amin'izay manakambana amin'izay ahoana ny anatsara antsika an'ity mozika ty fa mety ty zavatra ty dia eo dia miketrika miaraka amin'izay avy eo zay fandehalesy. Ahoana ny fahitanareo ny mozika? Tsy haiko raha eto i Ramiana manokana amin'izay ve ny teny an'izay fahitan'ny Ramiana mozika sa fomba fahitanareo anatin'ny Vœux Royal sa ny atao hoe mozika eto an-dahako ihany koa amin'izao fotoana izao satria zany zaho mbola mametraka foana hoe mialatsiny fa misy tena hoe zoko be rearea mihitsy mitondra an'izany hoe gadona R&B zany teto amintsika raha toka hoe hirany avy any ivelany izy io filinany any ivelany noentina teto ary izy mbola hita taratra hoe izy le tena nametraka zany dia taty aoriana nefa lasa miova dia izao indray mahita anareo telo tena anisan'ny tena hoe milalao mivoy ao anatin'izay hoe R&B soul izay dia izay mbola anisan'ny somary mampiahiahy kely anao hoe tena ohatrany ahoana move natonga anareo tena hoe tapa-kevitra nitsofoka ao anatin'le R&B soul le hoe amelona anazy no fahitanareo efa metakona le izy. Tiako azavaina kely mirina misy an'le hoe R&B dia misy ny soul dia ny anay zany fusion le izy R&B sy soul zay ny tena hoe source an'le izy zany fa ny misy ny R&B dia misy ny soul fa ny ireo zoky maro be teo aloha zany nametraka n'izay gadona zay zany tena hoe nivohy R&B tanteraka zareo tenenareo zany le R&B sy soul ohatra ny ahoana amin'izay raha ny fahitanareo mozika ankehitriny. Mozika ankehitriny mivelatra be le izy mirina tena mivelatra be tena manao mozika ny daholany rehetrarehetra zany zay zany le kanto ao anatin'ny tsirairay zany dia io tsisy afaka hoe hitsarana hoe mety na tsy mety satria samy manana ny mety aminy olona tsirairay mirina zao manana ny teny hoe na ty mozika tena tiako dia tsy afaka hoe hosakana fa samy manao zay hoe satria io mato mivoaka io mozika io dia avy ao anaty io mozika io dia mamoaka ny kanto ao anatiny izy zany tsy haiko hoe azo mirina hoe tiako tenenina dia tsy afaka hoe ny tsara an'izay fa misy mety amiko misy tsy mety amiko zay kosa aloha dia hoe mazava tsara. Matoa ihany koa nareo mbola nanapa-kevitra ary mbola manana an'izay finiavana hoe hitolona ato anatin'ity tontolo mozika ity ao raha inona ny tena hoe mandresy lahatra anareo hoe mbola hanohy an'izay mozika izay ary zao nareo amin'izao fotoana izao tena le hoe mbola manana an'izay pouvoir be izay hoe aleo ty ry zalahy ataontsika. Le izy zany tena marina zany fitiavana le mozika zany izay mibazan'le izy dia hatramin'ny mbola kely koa dia efa hoe ndona tao anatin'izay resaka mozika izay dia tao anatin'izay lasa misy filinana zany dia lasa tsy mety tsony le fiainana raha tsisy mozika zany izay ny tena fandehan'le izy dia mitohy hatrany foana miezaka hoe mampafantatra ny olona hoe misy an'izao misy Vœux Royal sa manana aingam-panao ohatr'izao tian'le mozika satria le izy le ilezany hoe mirina raha ohatra tsy ao anatinao le filinana dia kivy ianao hoe tsy afaka hoe ny anohy fa tsy maintsy hoe miainga amin'le émotion anatinao sy le filinana sy le hoe efa hatramin'izay zany dia mipetraka foana iny dia mitolona an'le mozika. Le R&B soul raha teo koa moa resaka hoe mozika black zany dia mitolona ianao anatin'le izy. Inona zavatra tena tandremanareo ao anatin'ity mozika ataonareo ty? Tena tandremanay indrindra hoe mozika le hoe ho ataon'ny Vœux Royal sa moa zany? Zay zany miezaka mandrakariva zany mitandrina amin'le hoe mahaklasy an'le mozika ataonay zany zay zany no tena base zany satria amin'ny maha hoe Vœux Royal sanazy mozika royal anaty ohatrany anaty palais zany ianao ohatr'izay le izy.
zareo mpanjaka laisa zany hoe midika mialatsiny raha miana raha mametraka ty fanontaniana ty hoe zany ve tsy midika hoe olona ohatr' izao no tianareo hiaino sy hijery an'ilay mozika ataonareo tianareo anaraka anareo raha toka hoe alaitsika ihany ny mponina eto Madagascar aloha tonga dia Madagascar satria ty fandaharana izay arahantsika ty dia manerana ny faritany rehetra afaka manaraka eo ihany koa ny any Nosy Rabava La Réunion sy ny Mayotte any dia tokonareo dia mametraka hoe klasy ilay zavatra ataonareo zany tsy midika hoe mialato eo amin'ny toeran'io fa mba jereo ihany no madinika fa tonga dia efa izay mihitsy zany hoe cible nareo hoe ny olona tiana anaraka anay koa dia olona ohatrohatr' izao le izy mirana mozika le atao dia tsy misafidy izay hoe zao ihany olona afaka minoesy fa le izy aingam-panahy le izy dia misy olona toa dia vao mihaino an'le izy dia tiany fotsiny le izy tsy voatery hoe tsy manavaka zany fa le mélodie zany no tena mitondra le mélodie sy le hoe originalité ohatra zao dia taitra ho azy ny olona dia tsy afaka ny anavaka zany tsy manavaka zany zay ny tena mariny tsy manavaka hoe rehetra ihany ny cible anay na reto fa ho an'ny daholo be misy antony manko raha miana mahatonga na mametraka an'izay fanontaniana izay fa aleo rehefa avy eo mety hoe inona raha le antony mahatonga an'izay hoe le resaka klasy mozika ataonareo hoe zao ihany hoe ny cible anareo fa tiandray raha aloha mozika antsika manaraka dia avy eo indray raikitra re ahoana raha miana aloha ny fiarahantsika hatreto ao tsara milamina tsara tsy masika be tsy masika be anao ka misy vazivazinay mam zay taty ambadika taty fa tsy ataonay hoeninareo fa aleo le tena izy no asehoanareo any tokantrano any fa mahafinaritra eo areto mpanaikanto reto tia ny anton'le fanontaniako teo raha miana le resaka klasy tsy klasy satria marobe ny organisateur manaraka ihany koa amin'izao fotoana izao dia natonga ny fanontaniana mipetraka teo iny satria ny olona zany ny olona manana an'izay eritreritry izay foana hoe rehefa logika be kosa aloha satria hoe tsara ny zavatra tolotra dia hoe mba misy retour hoe mba tsara tahaka izay ihany koa no verina any aminareo fa ny organisateur sasany izay manaraka antsika amin'izao sao dia anana souci ihany hoe rehefa maka ny reto bandy reto koa zany dia ohatrohatr'izay ihany koa satria zareo ohatrohatr'izao le snob entre guillemets dia izay no mahatonga hoe ohatry ny ahoana izay hoe fiara-miasa miaraka amin'ny organisateur nareo hoe azo ifampiresahana ihany any amin'iza no contact raha toka manam-paniriana hoe satria zao tena misy mitsiriritra mihitsy hoe mahafinaritra anany zavatra ataon'izay indrindra moa rehefa hitan'zareo izay raky tsara izay ho aseho antsika izay merci miana tsy dia akalavitra loatra fa amin'izay resaka organisateur izay afaka io zany tsisy tsy vitany tsy fifanarahana zany afaka hoe misy ifanarahana foana zany amin'io domaine io satria mozika le atao tsy ho tazominay ho anay reraka izy fa ho amparitaka izay le tanjona amin'le izy dia afaka mifampiresaka foana manana ny page Facebook zay dia ny site YouTube de ROYALS dia Musichute dia afaka mifampiresaka amin'izay fa ny contact angamany afaka toa dia hoe any amin'irina saviny Malagasy ok ary zany hoe mivelatra be ry zareo reto fa tsy arakaraka an'izay le fomba fijerintsika hoe reo ve zao tsy ohatr'izao izay voana koa manko matetika le fanamarina reo ve zao tsy snob be reo ve zao tsy ohatr'izao ankoatran'izay raha miana ina ny zavatra tena hitanao hoe sarotra ato anatin'ity tontolo mozika ity ny tena hitako hoe sarotra anatin'le mozika le resaka production zany zay ny tena hoe sarotra mbola sarotra zany eto toerana zany fa zany hoe na zanaty zany ary mahita miezaka mitady moyen foana ahafahana manao an'le mozika zany satria tiana le izy dia mitady solution foana zay zany ny tena hoe apetraka anatin'le izy ny olona tokony lalao antony mozika atony koa tokony hoe mendrika atao fitaratra foana eo ihany izay hoe fifampitondran-tena ny fomba fifandraisana amin'ny mpiarabelona ny tena ihany koa nefa dia tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina fa hoe miaina eto amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy eo no mifanerasera aiza ho aiza raha miaina manoka raha ohatra hoe ao anatin'ny tontolo fiarahamonina no resahana hoe rehefa miseho amin'ny fahitalavitra dia tsy dia hitahitana izy tsony ny vesa ohatry ny ahoana indray raha ohatra hoe raha miaina manokana no resahantsika
Amin'ny resaka fiarahamonina aloha zany a miezaka ianao zany manao hoe fitaratra foana eo amin'ny fiarahamonina manao bon exemple satria négligé-ny olona mantsy ny zavatra ataonao raha ohatra hoe tsy manao zavatra tsara ianao amin'ny fiarahamonina dia resaka hoe raha mianina manokana zany a miezaka ny manao izay mety foana zany amin'ny hoe look de royals zany dia ohatrany hoe mazava be ngamba le izy zareo tonga dia mametraka be mihitsy hoe zay a zay ngamba ny azoko zay izy ny toetra raha ohatra hoe raisiko indray le fanontaniana zay hoe fa fapetraka foana matetika eto amin'ity fandaharana destination malagasy ty hoe olona tahaka ny ahoana nareo manko izao tarika dia izany hoe fifandraisana maromaro ny tantaratra ao anatin'izany tarika izany a olona tahaka ny ahoana zany no tokony hoe hiditra ao anatin'ilay sehatra mozika ihany koa raha toka hoe raisitsika avy ao aminareo a veu royals manokana raha veu royals manokana zao le mozika le fahatsorana zany ao aminatinay zay telo mirahalahy zay samy manana hoe ny source ny aviany ny taizanana azy fa zany hoe zay samy tsotra dia miezaka micomprendre ny hafa foana zany ao anatin'izay zavatra zay hoe misy proposition dia miezaka micomprendre dia manitra rehefa misy tsy mety moa zay kosa aloha tena hoe fifampitondrana ao aminay satria important be zany amin'le discipline an'le isy le ampandroso an'le tarika zany zay ny inona ny zavatra endrasanareo ao anatin'ity mozika ataonareo ty ny zavatra endrasanay ho aminay manokana aloha zany dia le feeling mihitsy zany feeling tianay le mozika dia ataonay tsy haiko hoe azo mirina hoe tianareo le mozika dia ataonareo zany hoe tianareo fantatry ny olona hoe zao ny zavatra ataonareo ny ankoatran'izay ohatra mbola te hisikitra ihany hoe inona koa satria manko raha miana aloha tonga dia tsorina ny resaka hoe matoa zany manao an'ity zavatra ray ity marina hoe zay foana moa tenena tsy tonga nge io dia io dia voly fa quand même misy ihany koa zany tena objectif hoe satria raha mianina zany zao ohatra efa ela dia ela ihany ny lona tao anatin'ny tontolo mozika tahaka izay ihany koa ireo rinafa eo ihany koa radio dia matoa zany nareo mbola nanana an'izay ketrika hoe finiavana hoe andao tohizana misy zavatra endrasanareo ihany fa raha zany kosa nareo perte be sadetiko vazivazy ihany le resaka eto misy patience be ka misy patience be dia hoe mba ho fantatr'olona zany zay hoe le zavatra gadona apetraka io zany mba hoe tiana hoe ho fantatr'olona zany zay zany le tena hoe tanjona ao anatin'le izy dia mba ho fantatry ny olona hoe ve misy an'izao mozika zao somary négligé kely izy nefany mozika tena hoe azo tsy hoe ana fa tena hoe de base zany hoe tena hoe source mozika source mihitsy zany le izy dia hoe tiana ho fantatry ny olona hoe misy an'izao mozika zao dia tsara mozika io fa misy ny olona mantsy hoe miserana le izy dia hoe tsy dia ana fa rehefa tenenonao izy dia tena hoe mahazo tsirony ianao anatin'izay zavatra tena marina aloha zay fa ny mozika ataony zareo reto tsy hoe mitoraka voninkazo be fahatany fa tena le hoe araka n'le tenenina hatramin'izay ka hatramin'izay hoe ny mozika dia tokony hijanona ao anatin'izay hoe tontolony tena tsoina hoe kanto ka le zavatra ataon'izy telo mirahalahy dia tena hoe ao tsara ndao indray ary hanaraka mozika afitsika mialohan'ny tena hoe hanarahantsika an'izay sanganasany veu royals izay araka ny teneniko teo dia hoe hanaraka ny mozika an'zareo amin'izay tsika fa mbola misy fanontaniana maromaro tsara ho fantatra ihany koa na dia efa mandeha dia mandeha ary izay fotoanantsika izay ary mbola mozika nampanakanto hafa ihany koa aloha tsy hoe akory hoe mamila filmirina na hoe fa teny fotsiny hoe aza miala fa mbola maro ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika an'zareo avy amin'ny veu royals ao inona ny projet manaraka projet mipetraka teo aloha zao iny manaparitaka ny alintsika iny zao tena hoe projet tena hoe important be aminay ny manaparitaka anazy satria mbola tsapa le izy hoe mbola betsaka ny olona mbola tsy nahita ny olonantsara io dia manentana anao hatrany hijery dia efa makasitraka sady andreo mpankafy dia manentana anao hatrany hijeran'io clip io ho an'izay mbola tsy nanaraka anay fa tena tsara hoe tsy diso an'izany ianao tena marina zany dia ny projet efa betsaka ny efa nilazaiko teo aloha teo efa betsaka ny
projet mozika vaovao ho avy tsy ho ela efa daholo izy ao fa miandro taopy fotsiny izay dia hoy izy nareo hoe indray manaraka reto zala diso anjary ianao zay raha mianina moa zany efa mifandray teny foana efa fa ela ihany zay mifakafantarana sy ny fifandraisana zay hoe efa misy teo amin'ny Menada eo ihany koa nefa ndrery inafa sy rado anisan'ny mandrafitra ny tarika ihany koa ka efa nihitako ihany zay hoe nisy fotoana ihany nahita hoe reo nareo telo mirahalahy rehefa mitambatra rehefa miaraka fa nareo ve mipetrapetraka ohatr'izao daholo petrapetraka ohatra somary calme zany daholo nareo oui manana zay le personnalité anay zany le personnalité anay fa mahavita zavatra za mila miaraka aminareo matetika amin'izay tsy sa calme ihany koa eny ary ankoatran'izay raha miana eo ihany zay hoe projet anareo ao anatin'ny ROYALS raha tsy diso dia hoe any Antsirabe ihany koa ny namana sasany no mipetraka ohatry ny ahoana ny fifandaminana rehefa tonga zay hoe misy zavatra tokony akarana aty Antananarivo fandaminana tsotra hoe misy zavatra important dia manao organisation zay misy zao tokony ataontsika misy zavatra tokony ho ataontsika dia mametraka izay hoe ho priorité foana koa zany le izy dia ataonay zay mety ampitanan'io zavatra io zay tena raha tsy diso amin'ny sara toerana mihitsy zany nareo mitelo mirahalahy zay amin'ny sara toerana zay fa heureusement misy an'le atao hoe internet dia afaka hoe mandefa projet ohatr'izany dia ka hitan-dramianina rehefa misy fotoana hoe mba sendra tafiaraka amina mpaniakama na sibakama any anatin'ireny studio reny dia hita mihitsy le filinina hoe eo dia miaraka miketrika dia hoe atao an'izao rehefa eto amin'ity couplet ity dia ohatry ny ahoana ny anaovanareo an'izay marina hoe misy ny internet fa misy ny internet dia le projet afaka alefa fa matetika kosa nefa zay miaraka studio zay le izy distance foana fa rehefa ohatra hoe misy masoratra mavita hoe ty afaka ketrena dia zay le hoe alefa dia avy eo manao programme amin'izay hoe andao amin'izao tia ny atao dia miaraka studio dia ao indray zay no mifaly hoe ahoana nanaovana an'ity dia efa miainga ny ambiance rehetrarehetra sy ny tariny zay no mahakasika an'iny miditra eo amina loka amin'izay tsika satria zany mpilalao RNB eo ihany koa le sol zay ataonareo telo mirahalahy amin'izao fotoana izao zany koa tompony zany raha tokony tena izy hoe amina resaka loka satria matetika ny olona mpiangalin'ny RNB araka ny teneniko dia le mahafatifaty ny tovavy satria le anisan'le milalao feo le mihika be reny zany zavatra zany nefa mila ampiarahana amin'ny fomba fiakanjo indrindra mpanakanto amin'izao fotoana izao efa ndraindray ianao tena amin'ny chapeau mihitsy hoe ezana rangahy reto mpanakanto malagasy reto aiza ho aiza ny fomba fiakanjo anisan'ny mamevana an'izay ve ianareo zay indrindra amin'le hoe ma royals sans royals dia tena mitondra be io marina mihitsy ny tena mirina hoe tena important io satria anatin'le mozika black zany mila mametraka ianao hoe zao le zavatra ataonao dia zao le kalitao an'le fiakanjonao dia important be zany fa zay le hoe amin'le ROYALS zany dia miezaka foana hoe zavatra classe zany nanaovanay amin'le izy velatra be moa ny tendance amin'izao fotoana izao dia miezaka foana zany mampifangaro an'izay zany dia na dia hoe misy karazany ala zany dia avihana amin'le fusion foana zany fusionnina foana zany fa mamie classe dia io efa misy avis mihitsy ao efa misy responsable an'izay mihitsy hoe zao mety zao dia zay tsisy vita fifanakaloza-kevitra fa mifanakalo hevitra foana dia hoe classe ve zao mety amin'ny gadona ve dia mizaka ny tsara foana hatrany ho an'ny mpakafy eo amin'le feo indray satria anareo telo mirahalahy ihany koa anisany hoe mampiseho an'izay hoe feo anananareo ary tena mipetraka mihitsy hoe mahay mivazy rangahy reto kotrana misy fotoana iarahana ve sa hoe samy mikotrana any an-tranony any avy dia amin'ny groupe en groupe zany dia tsy maintsy hoe misy réunion foana zay zany hoe andaontsika zala anao répète dia zao ny travaillena
tena zay kosa aloha tena essentiel be fa nazanaty zany ary samy mikotrana any an-tranony zay ny tena hoe hitaizana an'le feo koa zany ok ary fa maromaro zay hoe noetiny raha mianina manokana fanazavana misimisy bebe koa makasika an'izay hoe tarika ROYALS zay fa mialohan'ny tena hoe anarahantsika ny mozika an'zareo dia tilo mozika na mpanakanto hafa. dia tonga ty ilay fotoana izay anarahantsika an'izay mozika an'zareo avy eo amin'ny ROYALS izay raha mianina ny solotena teto dia tena hita taratra aloha izy ianao ve ny responsable comme aminareo tsy izay ka raha mianina manko zao le be resaka be mihitsy samy be resaka daholo zay zasy fa rehefa tonga fotoana dia apresantsika ihany koa ina fasirady an'izy mbola mamerina ihany kopakopatanana ho an'izy amin'zalahy raikitry teny alitsika zay le lohateny ty mozika zay ataonareo ty efa noetiko teo ihany fanamariana hoe ny fahasahina ary zany resaka RNB zany dia anisan'ny milalao feo rehefa ao ny filalaovana feo ao ihany koa ny filalaovana ny fitiavana zany hoe any amin'ny fo any zany tena voakasika mihitsy tantarao anay hoe ahoana ny natonga nyty tantara ty hoe niainany ray tao anatin'ny groupe ve sa izany efa noentina teo moa zany hoe izany namorona azy tsy hoe niainana fa sio efa miseho amin'ny fiarahamonina zany le izy dia niezaka fotsiny hiditra tany anaty détail zany zay hoe ohatr'izao dia miainga ny inspiration zany amin'ny clip zany fa no tena tantarany clip iny zany olona roa zany dia olona roa efa niaraka bien sûr tsy hoe voaingana fa efa ela dia efa nisy fankatiavana be tao amin'zareo dia niaraka zareo nialina iny efa manantenanareo hijery an'le izy satria manjara atao tantaraiko eto daholo izy dia lasa tsy hijery tsononareo dia lasa tsy filiana tsonareo fa tsy ho diso anjarinareo hoe tsy ho diso fanantenana fa hoe tena mialohan'ny tena narahantsika azy rangaha nareo ve no misafidy an'le vehivavy rehefa ao anatina clip tahaka ireny sa efa misy tompona ndraikitra sa hoe ao amina seraserany réseaux sociaux eo zay raha mianina mba te hiditra ao anatin'ny iananareo le izy misy option maromaro zany afaka ny ao anatin'ny mozishute moa zany ny tena hoe responsable an'izay fa afaka mitady daholo ny tsirairay dia misy efa mandefa proposition moa misy mandefa hoe candidature hoe zay mba anao an'izao dia avy eo manao sélection zay hoe ianao mety amin'le izy dia zao dia mandeha ny affaire aleoloha raha tsika le clip misy fanontaniana iray somary apetraka ihany avy eo fa aleoloha tsika naraka an'ity mozika an'zareo ty izy ty tamy amin'izay izy reto miaraka amin'le feo anisan'izay tena hoe mametraka raha samina mpanakanto ihany koa dia ankafizo ary mazaho tsirony Batantsika mifandray ny fotsika mitempo iray ianao nanantonay totsimbananay isika ro tosamisaisay toy ny zaza milalao afo mamay fa tsy mety miala
tsy mety miala oampo ny fiarany tananao misy savoay fatantsika mifandray fotsika mitempo iray ianao am'zany torevoay zaoko fapapony fosy fanay sikaroto samy tara samy jambo nafanany fa tsy mety miala ao an-tsaiko mialiny tsy mety miala ao ampo ny fiarany tananao misy savoay fatantsika mifandray fotsika mitempo iray tananao misy savoay fatantsika mifandray fotsika mitempo iray fa tsy mety miala ao an-tsaiko mialiny tsy mety miala ao ampo ny fiarany tananao misy savoay fatantsika mifandray fotsika mitempo iray ay dia mampisentra ireny jeren'ireny mialitsika ireny fa dia reny izy reny ka tataraka tatara inanao mampome andramiany le ianao mijery anao mihitsy ny tiako atongavana fotsiny hoe eto zany vao ohatrany mametram-panontaniana hoe dia miaraka mijery eo daholo zany nareo rehefa tao anatin'ny clipy ohatra misy anana kely iny miara-mijery ka dia hoe mety na tsy mety efa be dia be ary nasorona taminy efa be dia be nasorona taminy eny misy tsy maintsy hoe zay satria alohan'ny amokana anazy zany dia hoe tsy hoe miaraka mijery izy vita nefa le hoe miaraka mijery en plein tournage mihitsy hoe iory zareo na hitanareo eo non ka le izy moa zany ny olona samy manana amin'ny programme dia hoe misy hoe partie hoe scénario mety tsy teo zay misy fotoana tsy teo misy fotoana teo dia ohatrohatr'izay fa ndeha ok ary kobakoba tanana ho an'le vehivavy ao anatin'le clipy reny niaritsika reny inona indray ny lohatenina hira manaraka sa atao surprise efa misy ihany fa aloha toa dia surprise satria tena toa dia anaitra ny rehetrarehetra zany le izy le titre an'lera vaovao dia aloha izy za hoe aloha surprise fa toa dia anaitranao zany le izy raha ho teneniko eto le izy dia manjary tsy ova vaoantsony fa lasa surprise nahatra firy andro ary nahavitanany ny clipy ny alitsika eny raha ohatra hoe ny tournage no resantsika ny tournage ataontsika hoe teo amin'ny 3 jours teo 3 jours satria nisy décalage kely nisy fotoana hoe najanona kely mihitsy nakaina dia avy eo nitady inspiration dia natao indray le izy avy eo nareo telo amin'ny rahalahy hoe tena mipetraka mihitsy rehefa ao anatina tarika hoe feo fotsiny lalaovinareo hoe miketrika an'izay hoe feo ampivoaka le hoe ohatra ireny fivoahana sa anisany mba miparticipe ihany koa hoe eto ohatrohatr'izao mise en scène ataontsika ohatrohatr'izao ny fietsika sa misy ny ao tena hoe anisan'ny tompona andraikitra tena midirige hoe ohatr'izao ohatra ny pose ndramiana ohatr'izao ny atao ndramiana rehefa eto amin'ity hiry ity
am'le hoe boîte de production ny musique chute l'appel azy zany dia misy zavatra discipline sy zavatra arahana ao anatin'izay zavatra izay a dia misy conseil ao conseiller zany moa misy conseiller maromaro ao dia hoe zao ny ataonao eto a dia anatsara an'le zavatra koa mantsy zay satria zavatra tsara ny tena tadiavina ao anatin'le izy dia ilaina le conseil zany mety hoe ety amiko mantsy fa tsy mety amin'ny namako sasany dia tsy maintsy am'le mba hoe atsara an'le izy zany a dia mizaka foana mandray conseil dia matsara zavatra zay matsara zavatra zay mamarantsika zao raha mianina ity ihany koa zao dia mahaliana ny besiny maro a ny fifandraisana satria fataro rehefa manao zavatra tahaka itony dia ny olona tsy te halala na izy ianao na manana fiainana manokana ianao any ambadika any fa ozy izy zareo hoe feu royals anay io ary rehefa sendra misy an'izay hoe fihetsika tsy voatazina na fihetsika indraindray ara hoe tsy mandeha anao eny an-dalana eny anisan'le miasa saina be ohatra mirina dia misy olona hoe kokoa mirina ka rehefa tsy namaly an'iny kokoa an'iny ianao na tsy nitsiky taminy ianao ohatra dia efa ino ny tadidiny voalohany eve izy rehefa ny fahita lavitra ihany mitsikitsiky be ve rehefa miona miavina be ohatrany ahoana fifandraisana indrindra hoe tanory ianareo a telo mirahalahy be zao a automatika aloha zany hoe ny ao ambadika sy ny mpanohana anareo ny akamaroany tsy haiko hoe diso hoe zay fomba fijeriko zay hoe ny tovavy aiza ny andraisana amin'izay hoe eo ny video star eo ihany koa nefa ny fiainana manokana zay de royals moa zany a sociable zay a anatin'le communication tsy miavana zay fa kosa hoe namana eny a dia ialana tsiny raha ohatra hoe nisy ohatra hoe nandalo ianao dia tsy eny tampoka fa zay hoe am'le hoe misy stress foana zany hoe fiainana dia zay dia hoe le resaka hoe ambadika misy hoe vehivavy a reny io zany ianao zany manana limitinao foana zany ianao am'io zavatra hoe satria ianao koa le zay le hoe exemple amin'ny fiarahamonina ianao a dia mila mametraka ianao hoe zao dia mametraka an'izay zay anatin'izay nareo zany mbola tsy haiko aloha fa tena misy eto ny mpanakanto mihitsy miteny hoe misy mahazo an'izany piso tsy ampozina tampoka zany dia hoy hoe enzana ihany na mititerana misy anareo ty fa zay le izy zay dia zakaina daholo zay zavatra misy hoe fa mino fa efa misy koa fifandaminana ny any ambadika any zay zay indrindra afatra farany ary raha mianina zay hoe tsika maranantsika n'ity fiarahana ity zay nirahana taminareo royals eto am-pamaranana dia mamerina trano ny fisaorana mirina na mpiatrano any deux royals makasitraka indrindra dia sotra betsaka ny destination malagasy fa tena ilaina tokoa ny émission ohatr'izao ampahafantarana anay mpahafantarana ny R&B soul zany dia kopatanana ho antsika rehetrarehetra ny tokantrano any nanaraka nyity fandarana ity dia mino somatoky zay fa fanafabohanareo ny tapatapa seraserany arana tamin'ny mirina teo dia zay de royals hiezaka foana tranatrany anao ny maximum zany tsy petrapetraka zay fa tena hoe anomeny tsara ampahafantatra an'le R&B soul dia engany eo izaho mba tena hoe tafapita tokoa le zavatra eritreretinay atao amin'le izy dia makasitraka feno dia respect ho an'ny musique chute de royals zay tsy eto zamoa solo tena ihany ho an'ny akama rehetra fianakaviana zay manaraka ity fandarana ity dia mbola isorako be dia be mirina napiresaka anaty eto makasitraka ny raha mianina ihany koa anisan'izay hoe solotena araka ny teneniny teo hoe ny veu royals satria izay no hoe zahantsika ny fantarina tamin'ity andro anio ity ny destination malagasy ihany koa dia misokatra trany ho anna mpanakanto rehetra na vao misondro na enina reny mpanakanto efa hoe elaela tato anatin'ity sehatry ny mozika ity fa dia hoe mampifandray akaikikaiky bebe kokoa ny mpakafy ny eto amin'ny fandarana destination malagasy dia anisany hoe atombony hatrany ihany koa omentsika sehatra nyreto mpanakantsika ireto tahaka ny mazatra nefa ny anisany tena manandanja ihany koa dia hoe ny
mirarosoanareo amin'ny tarika ho lasa lavitra satria tsara raha angaty mozika ataonareo aty dia makahery ihany koa satria mbola maro ihany koa nodingana tsy maintsy hoe mbola lovana dia hoy zahay aty ambadika aty dia misy manantena fa mbola ho avy ny fotoana izay hoe rahana aminareo telo mirahalahy grand complet ary amin'izay fotoana izay tsy raha mianina rery no ampiresantsika fa ho fantatritsika ihany koa ohatry ny ahoana ny nafa ohatry ny ahoana ny rado dia kopakopa tanana ho an'ny zareo rehetra indrindra ianareo mponina ny Atsirabe ihany koa dia tsy adinoana satria anisany manaraka hatrany ny fandarana ihany koa dia mamerina fankasitrahana ho andra mianina fianareo ny tena kasitrana merci mirina dia izay indray ary ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy fa dia anaraka mpanakanto hafa indrayntsika amin'ny heriny tahaka izao veloma. Découvrez plus de fun avec les promos vacances Orange. Orange, nanutra ho anao teo. Miala ao an-tsaiko, miala ny tsy mety miala ao am-po ny fiarahany tananao misavoay fatantsika mifandray fotsika mitempo iray fa tsy mety miala ao an-tsaiko, miala ny tsy mety miala sananao misavoay fatantsika mifandray fotsika